olona sy tompoko vavy fa ny manolotra ny arabo antsika rehetra tonga soa atao anatin'ny fandarana gasy mafoaka fa intsika androany professeur Ravelonirina Samy Grégoire izy no tompon-daka eran-tany amin'ny matematika raha toka i Nigeriano no bata izany anaran'izany tamin'ny taona lasa dia lasa ny Madagasikara io amboara io tamin'ity taona ity vokatry ny fahaiza-manao ny professeur Samy Grégoire ny mombamomba azy ny dingana n'olalovana fanana azo izany amboara lehibe izany izay voninahitry Madagasikara tokoa raha antsika atao anatin'ny fanadihadiana androany. Izy no professeur Ravelonirina Samy Grégoire, mpampianatra mpikaroka ety amin'ny Université n'Antananarivo. Izy ihany koa no filohan'ny CSS. Isan'ny antony sy afidian'ny gasy mafoaka azy dia noho izy nivoaka mpandresy tamin'ny fifananana eran-tany momba ny matematika algèbre de Lie tamin'ity taona 2012 ity. Taorian'i Nigeria dia Madagasikara arak'izany ho lasa tompon-daka eran-tany amin'ny matematika tamin'ny alalan'ny fahaiza-manao ny professeur Ravelonirina Samy Grégoire. Voninahitra lehibe ho an'ny manam-pahaizana malagasy sy ny malagasy rehetra izany fandresena izany satria dia nahatratra 80 ny firenena nandray anjara tamin'ny fifaninanana. Araka ny tafatafa ny fanaovana taminy dia ny Agence internationale de normalisation et d'évaluation no nikarakara ny fifaninanana. IASR zany hoe amin'ny teny anglisy ilay abréviation. Izy io dia agence internationale niezaka mametraka ny normalisation sy ny standardisation ana recherche. Nanomboka tamin'ny 2013 nampanaovy ny fifaninanana maneran-tany ary amin'ny sampam-piofanana rehetra no anatanterahana izy io. Dia nandritra an'izay rehetrarehetra zay nanomboka tamin'ny 2013 ka hatramin'ny 2014 matematika appliquée indroa nahazo champion du monde. Raha toka tamin'ity taona ity indray rehefa ambany faninana tsika dia isika teto Madagasikara no lasa champion du monde zany tamin'ny matematika pure na matematika fondamentale dia izay le nahafahantsika zany ny faninana tamin'ny article efa publié antsika anankiray any amina journal italiana zay. Dia ireo na mifaninana ny mpandray anjara moa dia teo amin'ny 450 sy 5,000 ary ao anatin'ny firenena 990 eto amin'izao tontolo zao. Ireo firenendehibe ireo nifaninana daholo tamin'izay. Ny mpitsara dia fivondronana atao hoe manam-pahaizana manokana expert internationaux be dia be izay tsy fantatra akory hoe izy ireo olona ireo dia ireo no mpitsara karakaraky ny fametrahany zareo an'izay filaharana nahatonga antsika zany voalohany. Iza marina moa i professeur Ravelonirina Samy Grégoire tenenivy ny sekolim-panjakana tany anivo rano Brickaville no nanomboka nandrato fianarana ny lehilahy mbola SFF na sekoly fanabeazana fototra sy SAF na sekoly ambony faharoa fototra no fiantsony EPP sy ny CEG tamin'izany fotoana izany. Avy eo dia nanohy fianarana tany Toamasina tao amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara. Tahadreny i professeur Ravelonirina Samy Grégoire. Ny somary mahatsikaiky matetika raha toka mahafantatra ny olona na miresaka amin'ny olona zay mpiara-mianatra tamin'ny reninay dia matetika tsy gaga ry zareo hoe zanaka ranona ve tsy mahagaga satria mamanay hono anisany toute matière ary nieritreretin'ny olona hoe fianarana raha tamin'ny samy mpiara-mianatra na izaho aza tsy afenina fa hatrany nanomana ny ASDR koa tamin'ny taona 2017 dia mbola manontany zavatra azy ohatra hoe mba mety hoe mama jerevy kely le rédaction koatra zao sa tsy mety. Dia izy moa olona tsotra be tamin'ny fahavelomany inona moa ny haiko amin'izany fa nareo anefa ohatra zao fa hitako mahay izy zay zany zavatra misy ary izy dia manana ataoko hoe mémoire d'éléphante salala amin'izay fa saingy noho ny mety hoe fahasahiranana sy tsy misy mpiantoka dia tsy lasa lavitra zany izy salala amin'izay ka dia eo anatrehan'izany izaho ihany koa mbola tsy nianatra akory nahita ny fiaimpiaina ny fianakaviana tao an-trano zay nianatra teny amin'ny SAF na CEG tamin'ny fotoanandrony dia mahita ny zareo hoe matematika fizika sy fizika mampikolay andry zareo mbola tsy nianatra akory tsy niditra tany an-dakilasy dia nieritreritra hoe tsy
tsy maintsy ianarako ary tsy maintsy haiko zany taranja matematika zany mitovy amin'izany ihany koa ny fizika. Rehefa nianatra moa avy teo za ihany koa zany hatramin'ny fahakely dia efa nametraka karazana hoe planina momba ny fiainako hoe zao ny fomba hitondrako ny fiainako zao ny fomba fitsipipitony tena tsy maintsy ataoko rehefa tsy manao an'izay za dia mieritreritra ny tenako ohatrany hoe mani na maditra na manao foana. Noho izany izay le fenitra zay no anisan'ny taizako ny tenako sy ny fomba fisainako. Ny fianarana ihany koa amiko dia fiainana satria mianatra mba hiaina isika olombelona no sady miaina mba hianatra. Maro ireo tanora no beaziny professeur Aravelonirina Samy Grégoire ary tsy vitsy ihany koa ireo mpampianatra nahita soa taminy. Isan'ny mpianany Dr Rakoto Jean Joly. Zany hoe za zay anaty isan'ny mpianatry ny professeur Samy Grégoire. Fony za mbola taloha tany mpampianatra tamin'ny lycée tany Ambilibe satria za taloha nampianatra tamin'ny EPP dia avy eo lasa tamin'ny lycée dia izy no encadrerako voalohany tamin'ny DA tamin'ny 2010-2013. Dia rehefa vita moa le DA dia nameny sujet de thèse ihany koa zegny za dia izy niencadré za tamin'ny thèse de doctorat tamin'ny 2016 teo. Dia le toetrany aloha tena mahafinaritra za satria toetrany voalohany izy sy masiaka, voalohany izy faharoa izy olo tena vraiment tsotra modeste le izy. Dia na maraina na atoandro na amin'ny alina dia afaka antsoina izy sy anna problème zay. Dia le tombosoana azoko taminazy be dia be satria voalohany izy tanao mpampianatra amin'ny lycée zay moa vola tsy dia firy loatra ny karama. Dia tamin'ny nanaovanay publication n'article tamin'ny journal international dia mbola izy ihany koa afaka nagnampy za tamin'ny vola tsy misy droit azy io tsy haiko firy $1000 izy zay dia izy ihany koa nagnefa azy io tsy naverina tsy nanina fa dia izy. Betsaka isika no manontany hoe inona no ilana ny matematika amin'ny fiainana. Izay no loha hevitra novelabelariny professeur Aravelonirina Samy Grégoire tany Toamasina tany amin'ny faritra Atsinanana tamin'ny volana Jolay lasa teo. Tote matematika io izy rehefa nanontaniana ekipa ny gasy mafoka. Ny fiainana andavanandro ninona ho resantsika dia tsy maintsy ampiarana matematika. Zany hoe tote matematika na ato an-trano isika na miresaka isika na ihany koa hoe iverina hoe mivoaka ny lalana dia mahita ny vokatry ny matematika avokoa. Ny asa fanorenana voajanahary moa dia nampiasana ny firafitra matematika. Ohatra tsika olombelona dia misy ny antsoina hoe élément symétrique ohatra. Sahala amin'izany ihany koa ny zava-maniry, sahala amin'izany ny biby. Ary zay nafahako nametraka théorème raha nanao karazana conférence tany amin'ny université ny Toamasina tamin'ny 2020 ny volana Jolay hoe ny zavaboary rehetra dia ahitana an'izay élément symétrique zay. Ary raha ohatra ka misy ravin-javatra na ihany koa misy felambony anankiray ka azontsika asiana karazany hoe faribolana ao anatin'le izy na ao ivelan'ilay ravina na felana dia tsy maintsy misy ny antsoina hoe centre de symétrie. Zay zany karazany mba théorème kely avy ety amiko. Zava-baovao zany zay manaraka an'izany moa na ny fanamboaran-dalana na mandeha miantsena ianao na any amin'ny banka na iza eny fa hatrany am-piangonana dia mampiatra foana ny matematika. Tena ilaina araka izany ny matematika. Maro anefa ny mpianatra any an-tsekoly no tsy mahay ity taranja ity ary mankahala avy hatrany ny matematika. Eo ny fahakiviana vao maheno izany taranja izany. Dehibe ny antony fototra mahatonga ny olona tsy mirona na tsy miraika na tsy marisika eny mety malaina sy mandà mihitsy aza ny anaraka ny lalam-piofanana matematika. Fa anisany vitsivitsy zay tsongaitsika manokana. Voalohany indrindra eo aloha ny efa fahakiviana sahady maheno an'le feon'ny fiarahamonina hoe sarotra zany matematika sy fizika zany. Faharoa manaraka an'izany dia ny tsy fahafantaran'ny olona sy ny tsy fampahafantarana azy hoe inona daholo moa ny tombony sy ny ilana ny matematika eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiatrehana ny ho avy. Fahatelo mety antony avy amin'ny mpampianatra. Ohatra fotsiny hoe tsy dia mahay mampianatra loatra, mialatsiny amin'ny fomba fiteniko an'izay, zany hoe tsy mahay mampita ny tiako tenenina zany. Ny lesona
ny mpianatra na koa mety masika be ny mpampianatra na ihany koa mpanao rotina ny mpampianatra ohatra hoe le zavatra teneniny tamin'ny herinandro dia iny ihany mbola ho tenenina ao an-dakilasy dia anisany mahatonga ny mpianatra anda manaraka an'izany moa mety eo ihany koa ny fanankiviny ny mpianatra ao an-dakilasy ohatra hoe somary kamokamo le mpianatra dia mitarika anao tsy hifantoka ao an-dakilasy hitabataba foana sy ohatr'izany anisan'izany zay ankehitriny dia mampianatra tanora maro ety amin'ny anjery manontolo i professeur Ravelonirina Samy Grégoire fianarana amin'ny fiainana hoy ny tenany ary maro ihany koa ireo mpampianatra mpikaroka no maka torohevitra aminy amin'ny maha-manam-pahaizana azy dia efa nisy niantso ny asa any ivelany ny lehilahy saingy aleo ny manompo ny firenena manompo ny mpiray tanindrazana hoy ny tenany rehefa nitafatafa taminay nanomboka tamin'ny taona 2014 aho dia isan-taona tsy tapaka hatramin'ny taona 2014 dia niangaviny le hoe AIMS mpikarakara mpanofana mpianatra miala avy etya dia any Afrique du Sud na amin'ny université maromaro ao Afrika andeha anatevin-darana ny sampam-pikarohana sy sampam-pampianarana fa saingy moa ny fanarahana zany no tsy dia nety tamiko dia nanda manaraka izany ihany koa misy ny offre mety tsy maro fa vitsivitsy ny safidy ny hoe raha ohatra ka mbola hanompo ihany satria asa fanompoana ny asa fampianarana sy ny fanabeazana aleo ny mpiray tanindrazana ny tena malagasy ray malagasy reny ny tenanay noho izany metimety aminay kokoa ny hoe mampianatra sy mampio fanary-manomana ny zandry zanaka eto Madagasikara raha mitaminy any ivelany na izany na tsy zany natao ho an'ny izao tontolo izao ny fikarohana izay atao ny fampianarana koa sahala amin'izany raha misy ilaina mandalo kely any ivelany dia manao arak'izay azo atao fa atreto zany aloha dia ny safidy ny janona eto Madagasikara nisy fotoana mba nivoahana kely tany ivelany nytenen'ny fianakaviana nytenen'ny namana hoe tonga dia mijanona aty fa be lavitra ny karamanao raha mijanona aty kanefa no tsy nandry ny saina hoe firy-taona nianatra tany Madagasikara toa ohatra nefa betsaka ihany ny fandanim-bola izay nataony ny ray aman-dreny mety nataony ny sekoly aleo aloha mamerim-bola arak'izay azo atao mitodika amintsika mpanaraka ny fandaharana gasy mafoaka raha ohatra ka mieritreritra ny te-handroso isika dia entanina ny ray aman-dreny mba amolavolany zanatsika dia ny ao an-trano ampanaovy zavatra sarotra izy ampianleketo zavatra atao izy ary teneny hoe tsy maintsy vitanao eo amin'ny ohatr'izao rehefa voataiza ohatr'izany izy dia hitatsika fa mety hoe misy vokany rehefa avy eo manaraka an'izany ho an'ny mpampianatra mpanabe anjarantsika ny manoro tsikelikely ary mampiseho amin'ny mpianatra fa fiainana andavanandro tsy afaka misaraka amin'ny fiainantsika ny matematika ka dia omeo ny ohatra velona azo tsapain-tanana ampiarana ny taranja matematika dia ho tia matematika ny mpianatra antsika dia izay ihany koa namarina ny fiarahantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana fenanao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany raha te hivahina ato anaty fandarana ianao dia misoratra eo ambany ny adresy mailaka ahafahantsika miserasera dia mametraka ny veloma finaritra tompoko lasy tompoko vavy